Iverina kely ao anatin'ny tontolon'ny raharaham-pitsarana sy fisoloana vava kosa isika entina namorana ny fandoavam-bola mikasika ny raharaham-pitsarana iarana amin'ny solo-vava ary dia napetraka ny antsoina hoe tahirim-bola iombonana na ny antsoina hoe carpa izay anomboka hiasa atsoatso moa zany. Osokavana manomboka amin'ity taona 2024 ity ny tahirim-bola manokana ho an'ny vola mpisolo-vava na ny caisse autonome de réglementation pécuniaire des avocats na ny carpa. Ny visin'ity tahirim-bola ity dia anamafotra amin'ny fitantanana ny vola mikasika amin'ny fikarakarana raharaha eo anivon'ny fitsarana, hoy ny filohan'ny olavitry ny mpisolo-vava Maître Hubert Arson. Ny carpa zany dia rafitra anankiray zany vaovao izay ho atsangana eto Madagasikara zany eo anivon'ny ordre des avocats zany. I zavatra io dia efa miatra sy ampiarin'ny firenen'lehibe rehetra zany. Ny carpa zany dia tsotra fotsiny ny zavatra hoe ho tsapan'ny olona miova zany dia zao azo antoka kokoa amin'izay zany manomboka izao ary eo mafifototra ny fitantanan'ny avocat reny karazana hoe vola samihafa izay mivezivezy amin'ny alalan'ireny avocat reny zany ao anatin'ny fikarakarana ny raharahan'ny vahoaka zany eo andohan'ny fitsarana, satria mandalo an'io rafitra hoe carpa io zany caisse moa izy io, caisse autonome de règlement pécuniaire, zay moa dikany hoe carpa zany ka ny avocat zany amin'izay fotoana izay dia tsy mitazona intsony vola avy any amin'ireny client reny na avy any amin'ny vahoaka reny zany izay karakarainy, fa tsy maintsy miditra ao anatin'io caisse io zany dia noho izany zany azo antoka tsara sy me mafifototra hatrany ny fiarovana an'ireny volan'ny vahoaka reny zany. Ary eto dia mampirisika foana zany zay ny vahoaka hoe aleo manantona hatrany ny avocat fa mahatsapy zay zany fa maro loatra ile olona mandefandefa vola any amina olona tsy fantatra zany atao anatin'ny fitsarana dia matetika izy ireny voafitaka ary zay zavatra zay koa nefa tsy ara-dalàna satria zay le atao hoe kolikoly zany. Ka ny fametrahan'ny ordre des avocats io carpa io zany nandefasan'ny lalàna io dia ahafana zany miaro ny vahoaka indrindrandrindra koa amin'ireny volany ireny zany mba tsy ho verivery foana zany. Rehefa avy nolanin'ny antenimeran'ny teteza mito dia nandalo fankatoavana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, lalàna momba ny asan'ny olavitry ny mpisolo-vava. Andrasana ny didy fampiarana amin'ny fametrahana ny carpa eo amin'ny fitsarana.